Zay ny makasika an'iny fa nanao fitsidihana ara-panajana ny minisitry ny raharaham-bahiny Ramatoa Beatrice Atala i Ramatoa Fatima Samora io ariva io. Ny vohitra nandritra izany fikarakarana ireo hetsika iraisam-pirenena izay hosahan'ny Madagasikara. Hanampy an'i Madagasikara eo amin'ny fanatanterahana izany moa ny vondrona iraisam-pirenena. Visite de courtoisie moa zany nataon'ny Madame Fatima Samora androany amin'ny masolitena ny Nations Unies zay eto toerana. Maromaro ihany koa fatatsika tsara ny ataoko hoe ny coopération ny fandraisantsika tamin'ny Nations Unies ary tamin'ny raha sy diso ny tenako 20 septembre 1960 i Madagasikara no membre ny Nations Unies 193 pays zany membre ny Nations Unies ary BTP ny fanampiana fifanampiana sy ny asa ataon'ny Nations Unies to Madagasikara dia mbola misy moa ny projet maromaro zay mifampiresahana teo izay misy ifandraisana amin'ny donc transversal ihany zany ny asa atao ato ministéran'ny raharaham-bahiny satria rehefa misy moa zany ny fanampiana na ny avy any ivelany dia misy donc hoe andraikitra raisin'ny ministère des affaires étrangères. Nolazainy teo ihany koa moa zany ny fivoriam-be zay atao aty amintsika ary zany angamba dia iarabana azy manokana parce que je pense que c'est grâce à Fatima Samora no mahatonga an'izany fivoriam-be ny solitena ny Nations Unies rehetra amina 120 pays amina 120 personnes no tonga eto Madagasikara amin'ny volana juin dia zay le lazaiko atsika amin'le hoe diplomatie politique ahoana ny ataontsika mba ao succès ny défi atao zany dia hoe ahoana no mba ampiréussir ka mba hampisy succès any Madagasikara zany fionam-be atao eto amintsika zany satria araka ny lazaiko foana hoe ho an'ny ministère des affaires étrangères fa ho atsika eto Madagasikara koa dia reharehantsika izany ary testa voalohany ho an'ny tenanay ihany le izy raha nyteneniko anazy teo raha nomana ny fivoriam-be ny francophonie tsika amin'ny 2016 dia nefa ny patron be ny PNUD mihitsiny zany no tonga eto Madagasikara ka dia rarina ho tonga soa zany fotoana zany fa dia tsika rehetra no hiara hanomana azy no resahana teo ihany koa moa zany ny fanampiana zay azony Madagasikara zay mbola ho resahana angamba ny amin'ny manaraka moa dia hipetraka zany ny karazana comité mety hoe interministériel angamba ny amin'izay fotoana zay hijerena hoe inona zany mitovitovy angamba ny ataoko hoe amin'le comité de pilotage zay napetraka dia hoe inona zany aiza ny fomba ampiasana amin'izay lalam-bola ampiasain'ny Nations Unies eto amintsika zay ka hitondra fampandrosoana ho an'ny vahoaka ary ho an'ny Madagasikara indrindraindrindra.